Manomboka eto dia hivadika eo amin'ny taranjan'olo tokana indray isika taranja tenisy no resantsika voalohany fiadina ny tompondakan'i Madagasikara izay efa nanomboka tamin'ity herinandro ity ihany koa ary amin'ny farany herinandro izao no lalao famaranana. Efa jato mahery ireo mpandray anjara tonga niatrika izany faninanana izany. Efa fantatra avokoa ary hatreto ireo hiatrika ny lalao famaranana ho an'ny sokajy zandry ny saika avy eto Analamanga avokoa no tafita amin'izany lalao famaranana izany. Mpandray anjara miisa 700 an'olo tokana no mpandray anjara miatrika any fiadina ny tompondakan'i Madagasikara amin'ny taranja tenisy ary ekipa 50 kosa ho an'ny double. Nanomboka tamin'ity herinandro ity ka tsy farana raha tsy amin'ny farany herinandro izao ity fiadina ny tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja tenisy ity. Niavaka ny faninanana tamin'ity taona ity hoy ny voalohan'ny federasiona. Ligue-paritra 7 no mandray anjara amin'izany tena avy eto Analamanga, Antsinanana, Boeny, Otomatsiatra, Moromania, Atsimondrevana ary Vakina Karatra. Mampiavaka angambany aloha dia ny fisian'ny zavan'ny championnat ny double ny catégorie tamin'ity taona ity efa ela izy io no nirin'ny mpilalao tamin'ity zany izy no tanterahana. Anisan'ny tena voalohany indrindra ny fisian'izany amin'ny tantaran'ny tenisy teto Madagasikara. Ny faharoa ihany koa dia ny fisian'ny ataoko hoe ny petite finale zany hoe fiadina ny fahatelo. Nilarana fahatelo amin'ny mpilalao isaky ny catégorie ary ny tournoi de classement zany hoe à partir n'ireo mpilalao izay mandray anjara ka tonga eo amin'ny quart de finale dia miady ny larana fahavalo sy ny fahafito fahaenina katrany amin'ny fahatelo. Ny enjeu foana matetika ho anay zany dia ny afahanay midétecter an'ireo ankizy ahafahana hoampiana mandritra ny saison 2015 satria tsara fantarina foana fa reto ankizy reto nandeha amin'ny championnat d'Afrique amin'ny herintaona ary ny tanjony nay eo anivon'ny fédération dia ny fametrahana hatrany no hoe ny fahazahoana indray ny titre champion d'Afrique ho an'ny U14 dia izay irahana miara-mitantana miaraka amin'ny ligue sy ny club zany izay programme ho apetraka any manomboka amin'ity volana ambony ity ny ametrahana ny karazana atao hoe training camp zany hoe centre national d'entraînement afahana manonana sady andreo ankizy ireo anatrika sy anomana andreo leviny ny champion d'Afrique amin'ny sokajy U14. Ho an'ny vokatra eo amin'ny sokajy latsaky ny 12 taona ka hatramin'ny eo amin'ny latsaky ny 10 taona dia avy eto Analamanga avokoa no tafita hiatrika ny lalao famaranana. Toy izao ary ireo fandaharan-dalao efa fantatra hiatrika an'izay famaranana izay. Ho an'ny latsaky ny 10 taona zazavavy Aela hikatroka amin'ny Maoly, latsaky ny 12 taona Imioty hikatroka amin'ny Manuela, latsaky ny 14 taona Itsanta hikatroka amin'ny Mioty, latsaky ny 19 taona dia Zakina hikatroka amin'ny Itsanta ary ho an'ny latsaky ny 12 taona dia Zakina hikatroka amin'ny Rosea. Eo an'ny sokajy lehilahy kosa indray dia mbola avy eto Analamanga ihany avokoa no tafita hiatrika an'izay famaranana izay. Ka ho an'ny latsaky ny 10 taona zazalahy dia Ikiady hikatroka amin'ny Santras, latsaky ny 12 taona Itoky hikatroka amin'ny Asina ary latsaky ny 18 taona dia Ivaya hifampitapa amin'ny Toky, latsaky ny 19 taona Iandry Poavina hifandona amin'ny Vaya ary latsaky ny 19 taona dia Andry Tokina hifandona amin'ny Nicolas.